izy kosa ny lalana vaovao izay ahafahana miazo ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Enivato tetika asa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny feondraisana ny fivorinana eo anivon'ireo firenena izay miteny sy mampiasa ny teny frantsay. Araka izany ary dia ny ministera mpanjakana misahana ny tetika asan'ny filoham-pirenena no tompona andraikitra ao anatin'ny fanatanterahana ny asa. Mirefy 20 kilometatra ny refin'ny lalana vaovao izay ampifandray ny seranam-piaramanidina Enivato sy ny fivarotana taozavatra malagasy eny Ambohitrimanjaka. Ny 20 kilometatra dia lalana lehibe, izy kosa ny lalana madinika eo amin'ny 7 kilometatra ampifandray tanàna samihafa. Araka fanazavana netiny Italia misahana ny fotodrafitrasa eo anivon'ny ministera mpanjakana misahana ny tetikasa ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fotodrafitrasa. Teto amin'ilay croisement Manjaka le village artisanal zany le début PK0 dia manaraka ny lalana ohatry Manjaka amin'ny route Teginy izao kavanan'ny Kiopa zany rive droite ny Kiopa dia manaraka an'iny dia eto zao pont Ambotry Manjaka ty dia iny tanàna Ambotry Manjaka iny any iny fa mbola mandalo aty foana le arabe midroty diky amin'izao fotoana izao misy manary fako ty raha ohatra ka remarqué nareo dia mpanary fako amin'ity dia mijanona izy eto dia mivily mito anaty tanimbary amin'izay izy dia manaraka an'ity morona tanimbary ty moron-tanàna iny dia mifakahazo atao amin'ndrano tapahana indray RN4 zany le fotsifotsy RN4 le fotsifotsy andrano tapahana dia mandeha amin'iny moron-tanimbary iny dia mandalo ambany Don Bosco tonga dia eto ambany Don Bosco izy zay 12 km plus exactement 11 km 900 zany le izy amin'ny voie principale zay dia misy le bretelle madinika anakefatra zany bretelle madinika anakefatra tonga voalohana avy eto andrano tapahana dia mahazo eto Paon-d'Or amin'ireny 54 le croisement Paon-d'Or ato dia 54 villa présidentielle ty fa ty manohy eto zany iny ndray voalohany ndray faharoa mialaka eto amin'ny 350 mètres eto miala an'ity voalohany ty izy dia mandeha anaty tanimbary amin'iny ideserviavana ato le village francophonie no atao amin'ny abattoir nisy le sinistre eto raha tadidinareo ty no mpitaly manara-penitra amin'izao dia mandalo tamin'ny Damosiny Maki dia ndray faharoa ndray fahatelo eto atsimon'ny Maki mandray le resecampitage tiga any dia mivoaka mahazo any boulevard de l'Europe ty le lalamby ty lalamby ty amin'izao fotoana izao raha remarqué nareo lalamby ty madinoxa zany eto iny zany 67 hectares dia ndray fahatelo farany moa ity dia servavano ao anelanelany abattoir sy le hôpital manara-penitra le lalana dia serviavana an'le village francophonie ao ato zay le trano amin'ny samanona trano dia mety misy zany eto amin'le fiatombohany eto le raha ohatra ka mitodika any ny lohan'ny tômôbily dia ato amin'ny lelany akavia eo satria le rond-point akisakisaka makany. Anampy be dia be ny mpampiasa lalana ary ahafahana mampiana ny fitohanana amin'ny lalana 67 hectares Haute-Digue, Ambohibao ary Talatamanty ny fahavitany ty lalam-baovao miazo ny seranam-piaramanidina Enivato ity. Tetika izay raha ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Tetika asan'ny filoham-pirenena izy ity ary ny orinasa sinoa CRPC na ny China Road and Bridge Corporation no anatanteraka ny asa. Amin'izao fotoana izao zay vao manomboka ny APD zany eo mba hiditra lalandalina kokoa amin'ny étude dia nieritreritra hoe amin'ny mois de novembre io zany manomboka ny asa novembre 2015 dia 19 mois zany ny durée ny tao atao le 83P zany anaovana miara-miasa amin'ny fanjakana dia ny société CRPC China Road and Bridge Corporation. Anomboka ny volana novambra izao ny tetikasa reverina ho vita tanteraka ao anatin'ny 7 volana izany hoe any amin'ny volana Jona 7 sy 4 saingy anisan'ny fanambepetraka ny eo anivon'ny ministera mpanjakana misahana ny tetikasa ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fotodrafitrasa ny ahafahana mampiasa ny lalam-baovao mampitoy ny sapanana Ambohitrimanjaka hatrany amin'ny seranam-piaramanidina Enivato.